omby roa no fantatra fa very tao Betsako izay tsy hitany tompony toerana leny ireo biby fiompiny ireo. Nandeha nefa ny fikaroana ka sarina ihany ny iray tamin'ireo omby very ireo ka iray hafa no mbola tsy hita popoka. Atao tsara randro no natratrarana iray tamin'ireo omby ireo izay efa maty ary olona iray lehilahy no fantatra fa namono azy teo ampitetehana. Taoriana fikaroana tao Gendarmerie-pireneny dia olona roa, iray tamin'ireo efatra evaday no izay voarohirohy tamin'ity raharaha ity no voasambotra. Nisy olona tonga teto aminay teto na plaza fa nisy nanafika ny omby ny mpivarotra charbon avy any Betsako. Misy olona avy any Betsako zany mitondra sarety mitondra charbon eto Mahajanga Detery amin'ny Saute Matery zany izy tamin'ny Garatsarety tao no tonga olona anankiray nilaza fa hividy ny charbon. Rehefa teo izy zany ndrebirebeny teo le olo napresahany teo nefa nisy olona zany efa nitondra an'ireo ombin-tsarety ireo andeha nilefa. Tampoka avy teo zany nijerena efa tsy teo le sarety le ombin-tsarety nigoropaka ny mpitondra charbon rehetra nanao ny fanarahan-dia tamin'io alina io ihany moa zany dia azo ny omby anankiray fa ny anankiray zany no tsy hita raha tsy tamin'ny efatra maraina izay efa maty. Eo ampitetehana mihitsy zany ny mpangalatra taria tsara rano taria no tonga le tompon'ny omby dia tonga dia tafipirisaka ny lefatra zareo nefa moa noho ny fikaroam-baovao sy ny fiaraha-miasa tamin'ny fokotany sy ny andro masom-pokon'olona any amin'ny faritry tsara rano igny dia voasambotra ny anakiroa tamin'ireo namono ny omby ireo le nangalatra zany dia namono ny kiasa ny varotra azy amin'ireo boucher. Ao amin'ny Tobezandary eny Majangabe izy roa lahy ireto no notazomina miandry ny fampitorana azy ary atolotra fitsarana tsy ho ela izy ireo.